Anao teny kely ihany angamba. Ny eritreritro zahay ao amin'ny Barea ny fanakalo hevitra tamin'ny coach moa efa hatramin'ny maraina hoe na zany zahay ny fanotrona aminareo amin'ny ady goavana izay ataonareo amin'izao fotoana izao miady ho an'ny firenena solontenan'ny Madagasikara izay ady kambanana moa io satria ny Barea rehefa mandeha dia miady ho an'ny Madagasikara ihany koa na mandray ka noho izao ady goavana hatrehanareo izao dia te hampiseho firalahiana aminareo zany ny fianakaviam-ben'ny football satria iaraha mahita ny fitiavan'ny mpitia fanatanjahantena tsika rehetrarehetra anareo indrindrandrindra amin'izao ezaka be ataonareo zao mandray kanina zany ezaka ngezabe zany dia ampiseho an'izay firalahiana izay zany zahay avy eo amin'ny Barea teny akahiry anareo satria mbola tsy tapitra ny ady fa nisy dingana vita teo fa mbola mitohy izay vokatra azo eo dia vokatra antsika rehetrarehetra io ka ho anay dia mahireza nezahana nakaty androany satria tsy maintsy hidina ho an'ny Tomasina rapitso maraina midimy ny Barea amin'le regroupement satria manomana manao regroupement roa eo zany zay andeha hanao ny Kozafa dia alohan'ny andehanana manao an'izay dia nieritreretinay hoe tsara raha mba fanatry maso mampiseho an'izay firalahiana zay raha ny tena tsara dia nanatrika ny baolina ataonareo ny tena tokony izy fa manao zavatra moa indraindray tsy dia totosaraka ny faniriana dia ny amin'ity aloha dia izao ny azo atao fa ny amin'ny manaraka no misimisy amin'ny fifanampiana aminareo sy ny fanohanana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika miaraka fa dia hidiva mafy ho an'ny firenena dia miaraka aminareo foana izay. Alatsina raha hoe zany amaratsy tsy kabary famalina izy za moa ny fotsy volo eto fa zalahy mavomavo maintimainty volo mahafaly anay le fahatongavanareo androany io moa be dia be ny resaka nandeha teo aloha teo fa zao ngamba marika hoe ny tanora foana ny tanora afaka mifanatina tsara ny tanora ary afaka mbola miady marina hoe nisy faharesenay matetika koa hoe mety nisy faharesianareo fa na izany raha ny fiazana sy ny fiarenana angamba ny zava-dehibe ary ny fiafarana ka izahay aloha dia manosika na ezaka be dia be le fahatongavanareo eto ary eto an-tanàna mibaolina miezaka koa zay hoe mba nome voninahitra amin'ny Madagasikara zany ny resadresaka ihany zay teo mifankahitahita ihany dia mifampijerijery dia za moa ny teny tamin'ny Franko hoe zay moa mpinamana efa ela dia hoe ahoana izany sao dia mba tokony hisy matetika kosa le fionana fa indraindray raha amin'ny reny le hoe jeux des îles na jeux africains misy regroupement ifandraisana zay mba hifangaron'ny ny équipe nationale zay rugby moa nefa mbola tsy tao anatin'izay le jeux des îles zay ary mirary zay mba ho tafiditra ao anatin'izany ka dia ohatran'ny ilaina zany le fifangaroana ohatr'izao hoe ilaina en'ny mpitatana rehetra angamba zany na mpitatana rugby na mpitatana foty na mpitatana firenena hoe ny tanora ngeny tena tokony ho jerevana voalohany ka isorana be dia be zany mifahatongavanareo eto fa dia io moa fanantenana fitaka fampanantenana fitaka fa ny fiezahana angamba ny zava-dehibe eo ka dia samy mirary soatsika na inareo mbola isy compétition mbola ho ataonareo koa dia fanohany eo tsika saotra betsaka.
Tsika malagasy rehetrarehetra No, saya.